Torak'izay ihany koa ho an'ny taranja basketball dia efa samy ivonina hiatrika ny fiadinan'ny amboaran'ny faritra fafito aty Afrika na ny ranomasimbe indiana raha ny filaza azy. Teo aloha ihany koa izany ny ekipa tompon-daka tao ireo ekipa efatra izany ekipa malagasy ho an'ny Skadi lehilahy sy ny vehivavy io fifaninana izay atao moa any Antsiranana ny fafito ka hatramin'ny 17 ny volana Novambra kosa indray moa ity eo amin'ny taranja basketball ity. Atao any Antsiranana ny 7 hatramin'ny 13 Novambra ho avy izao ny fiadinan'ny amboaran'ny faritra fafito aty Afrika na ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indiana teo aloha ho an'ny ekipa tompon-daka taranja basketball Sokajy lasivavy. Ekipa roa lahy sy roa vavy no isolo-tenan'ny firenena malagasy amin'ity fifaninanana ity. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny isan'ny ekipa ho avy ho an'ireo nosy ravavy hafa. Raha ny fantatra dia ny fivoriana ara-teknika natao io arivo tany toerana no hamaritra ny isan'ny ekipa andray anjara. Ho an'ny Sokajy lehilahy dia ny ekipan'ny Asikota Atsinanana sy ny GNBC Vakinakaratra no lasa any Antsiranana. Ekipan'ny Asikota izay mametraka fanamby ny bata fanefany ity amboara ity. Izay ivona fa efa norumbahany ity ekipa Atsinanana ity ny anara-boninahitra ny taona 7 13 ary ny 15 farany teo. Noho ny fananan'ny mpilalao tanora vaovao moa dia tsy maintsy manomatena fatratra izy ireo hoentina manatanteraka izany fanamby izany raha nambaran'ny Pierre Berson mpanazatra n'ity ekipan'ny Asikota ity. Ny Asikota marianefa efa tsy dia vahiny aminay zany le compétition championnat isan indien ity toko efa fanidimy ngamba zay miatrika ity championnat isan indien ity fa ny mariana fotsiny hoe ny mpilalao no miova metanora zany mpilalao-nay metanora ozy ianao ahoana ny tetikady entina nahatreana zany tetikady moa zany eo amin'ny resaka eo amin'ny fiarovatena sy eo amin'ny famonom-baolina zany ny tena ny azahana mafy anisan'ny fanazara-tena. Dia eo anatin'izay hoe fahazara miatrika ny coupe ety amin'ny Océan Indien izay raha hoan'ireo ankizy mbola tanora ao aminareo inona ny zavatra apetraka asa miandry azy satria ekipa manana maha-izy avokoa nanao aminareo. Mahatanora anazy zay moa dia mbola mila taiterina zany reo ankizy ireo dia omena confiance dia mandeha ho azy le baolina. Fanamby apetraky ny Asikota amin'ity andiany 12 fanamby apetraka anay zany dia hiezaka mafy zay akan'ity toko hoe fanefatra raha azonay ity dia fanefatra zay nahazo amin'ity champion Océan Indien ity. Tony mazatra dia efa vonina hiady ihany koa ny ekipan'ny Gendarmerie-pirenena hiatrika ity fifaninanana ity. Tombony ho azy ireo ny fananana heritsaina ambony taorian'ny nandrombahany ny anarana mahatompon-daka nasionaly farany teo. Tahaka ny ekipan'ny Atsinanana dia niaro vonina pirenena hatramin'ny farany tanjon'ny ekipan'ny GNBC. Ankoatr'izay dia ny ekipan'ny Fandefiala Sembetool izay samy avy eto Antananarivo no hifaninana eo amin'ny Skadi vehivavy. Rehefa tsy afaka andray anjara ny ekipan'ny Sebam Boeny izay tompon-daka ny taona 15 farany teo. Ireto ekipa roa ireto raha tsy aivina noho ny fandona tamin'ny famaranana nandritra ny fifaninanana nasionaly tamin'ity tompolalaovana 12 ity.